Manambady sary. Indray miseho nosoratana Andrianjana. Ireto avy no ilalaon'ny tantara. Sitraka, Saondrana mananjanahary, Dody Rakotomalala, Mbola Ranto Ramanantsoa ary Andra Rakotoniaina. Nana Totosa, Raintso Mbola Masoandro. Teo amin'ny lafin'ny teknika, Aina Raherilala. Raha manitra Mary, aiza maraina lazany e? Salama lesy. Ie, Nga tsy fantatrelahy fa matoa mivoaka ny trano dia hividy loka esako na hividy pasary. Ie, ka hita lahy amin'izao. Jereo fa tsy mitondra tabilao dia mazava ho azy. Na dia hividy fitaovana zany. olombelona nge laka mba mety manana fandaharam-potoana hafa. Aiza kosa dia momba ny sary foana ve ny voanandro izany? Zany le tiny Ainla tsara fa tsy mihinana ne raha miatony io sidoko ataoko e. Raha ny sary ao an-tranon'ny lahy eo le ty no amidy dia tokony efa azo fiara lehibe iray mihitsy lahy. Marina moa. Marina zaniko fa efa mivarotra. Dia maninona raha janona any amin'izay e? Tsy ampitiana intsony. Fa ahoana? Mahita ny lahy fa tsy mipetraka mihitsy ingely lahy. Nefa tsy misy vokany akory ny ataony lahy. Tsy aleo ve lesa mitaingy tambotoana ihany. Aza matahotra lahy fa mbola ho avy ihany ny valiny nataoko. Miavaka iny foana mifofotra sy mitsemboka lesy lahy ty marina zany tsy mba hitady asa mihitsy fa irenireny foana. Inona lesy ny idiran'ny lahy ny fiaina koa? Ny lahy atao tsara. Tsy miditra ny fiainany lahy ka. Lahy ro miditra ny fiainako raha ny resakitsika teoko. Aleo zany tsy misy mifampikosy fa samy mibanjona ny azy. Zay ny tokony ho izy fa mba malahelo any dada toa ihany lesy. Amin'ity famelomana ny lalavy ty tsy mahatsindry ny foko. Nay lesy zany sady inona fotsiny ny terahany raha tsy hitady vola izy. Moa zany toetsainy lahy. Aiza moa dada toa ny tsy harary fo. Mandehana lesy metsena fa sao tsy havita hosodoko eo Eny ariko. Kanefa amin'ny mahavaka ny lahy dia tsy maintsy miteny aho hoe mba mieritrereta fa efa olon-dehibe ihany. Aza donoina fa ny aina koa tsy mifametra. Raha sanatria moa ka lasy dada toa dia inona ny ataony lahy? Iza no hiateran'ny lahy? Hainy lahy fa sika ao anatin'ny fianakaviana samy sahirana ara-pivelomana. Hafahafa koa lesy zany tenin'ny lahy zany ka. Eny zay filazan'ny lahy azy fa mba adinio ihany izay ataoko. Aleo aloha amin'ny manaraka fa tsy vitako izao tsony andinika zany Tsy ho teneniko amin'ny olona mihitsy aloha ny tetikasako. Atao ampy ho an'ny rehetra amin'ny mahafantatra fa mpanao hosodoko Rehefa atsoatsy vao entiko hiakatra ny Antananarivo daholo ireo dia any no amidiko. Ahoana tokoa zany ny itondrana an'ireo any? Tsy maintsy handrofa fiara lehibe mihitsy zany satria maromaro ireo fa tsy vitsy. Raha ny fandiniako azy dia camion lehibe mihitsy ngamba. Dia mety ohatrinona re ny vola olany amin'izany? Aleo tsy vakiana lolo izany fa tsy maintsy mahita vahaolana io foana rehefa tena vonona. Aleo aloha hipetraka eto amin'ny mahazatra eto hibanjina ny ranomasina midadasika io indray. Eto foana mantsy mba hakako fitoniana rehefa mandalo ety. Fitoniana havitako asa betsaka rehefa avy eo. Ody, mba sariniza koa ty latsaka ambany azo ty. Aleo iraisina. Sarim-behivavy mitaingina posy. Aiza ny hatsaran'ny olombelona marina? Kaiza ny fitsikiny marina? Mampiseho ireto ny fitsara rahatra sady fotsy be. Raha ny fahitako an'ity sary ity dia efa ela ny very. Satria toa efa misy fotapotaka kely efa maina izy zany. Sady efa lena ny rano. Kanefa ne dia hita tsara trano ny hatsaran'ilay vehivavy. Raha efa ela ity ny very dia maninona izao vao hitako nefa isan'andro mipetraka eto foana.
Za koa ohatry ny adalo. Efa navadibadiky ny rivotra ity vao tonga teto. Ary ny ainandro sy ny orana efa namely an'ity daholo. Ho tehiriziko ity ka. Na dia atsiarovako an'ity toerana fakako aina sy fitonian'ity aza. Maninona tokoa moa raha atao hosodoko. Dia tsy azo atao hitan'olona, so mantsy misy mahafantatra ity vehivavy ity ka mety hiteraka olana. Tena mahatonga saina ilay teny manitra tamin'ny maraina iny ka nefa tsy hitako izay atao. Raha ny fahaizako sy ny fahalalako, tsy ahafahako mitady asa mihitsy ka. Sa nao asa tanana mitovy amin'iny bandy iny? Dia asa tanana inona nefa e? Tsy misy ninenina haiko akory. Aleo rangaha hampiasa fihetsena. Hetsika amin'izay izay fihetsifihetsy izay ihany ny atafavoaka amin'ity fiainana ity fa raha mitsanina amin'izao dia eto foana. Na izany aza, alao ihany aloha andeha hitaingy tamboka. Manomboka ho arivo izany andro izany. Iandro ny fandalova amin'ny bako. Na tsy hitodika amiko azy iny, molotry tsy maintsy sioka hiantso azy foana e. Zay, vita tsara izy ity. Mivoaka tsara izy izany handray marina, atsarany sy vehivavy izany. Ary maninona moa raha omena anarany io olona io? Toa tsy misy maharatsy an'izany. Dia iza nefa? Andraso hoe, raha zao endro mahafatifaty no sady mitsiky izao dia tsiky. Andraso hoe, raha izao fitsikiny izao dia tsy terena. Olona tia mitsiky mihitsy io sady tia miresaka, noho izany tsy tsiky no tokony atao anarany fa mirana. Toa miramirana tsara mantsy izy ity. Toa mitovitovy amin'ny tsiky ihany anefa izany. Dia iza ihany izany? Hitako. Satria azoko antoka fa olona tia miresaka be. Ka raha olona tia miresaka no mitsiky sy mirana, dia olona sarika izy izay. Noho izany, tonga soa atao tranomanitra indrery sarika. Raha misy mahita izao zao ataoko izao angamba, lasa adala hoy ny olona. Tsy hita fa reto sary be dia be reto mba vady atao tranoko atoko. Sarika. Bonjour là. Salama tsara ka. Nanahoana aloha ny lohandriana rary alina izany? Efa mba niaina aloha fa ny vatako amin'izao no mbola manakitsako kely. Fa maninona? Manakitsako nefa tsy manavy Andao izany ho any amin'ny dokotera. Tsy izany ihany ange. Fa mbola misy inona koa e? Lazao daholo fa inona ary ty? Tsy hitako izay lazana azy ka. Tsy azoko. Fa misy inona e? Sa be voka? Za aza zatreromina. Iza koa nefa nana be voka eo e. Fantatrela tsara fitondrantenako fa madio. Iza mahalala? Anga tsy matoky atsony malalako e. Sao lesy mahazo Inona ho mitataina be manoatra anao ireny andro valina baka ireny. Sady misy zavatra mandindona fafy izany tamin'ny alina. Tsy haiko hoe inona ny anton'izany. Tsy azoko mihitsy ny haiko hatramin'izao. Sao misy olana ny asandry? Milamina tsara. Sao tsy zakandre kosa ary le voatendro talehan'ny orinasy? Iazako fa soavana be izany ve dia tsy ho zaka.
Tsy misy idirany asa mihitsy ny mahazo aka. Inona fotsiny ary? Tena tsy fantatro lesy a. Nanomboka divaraina dia tsapako nalahelo be izany a. Mbola tsy nanao an'izany mihitsy hatramin'izay. So lasa dala ary a. Aza miteniteny foana eo. Izany dia mampiomehy. Ela kosa e. Efa hivady ve isika dia mbola tsy mahafantatra tsara ihany azy e. Na inona mahazo ahy dia tsy maintsy mimesy mitsiky sarika. Efa fantatra aty izany a. Ary andaon'izay araka anainga dia misaraka lalantsika. Isaraka ahoana? Angaty samy any amin'ny zokinareo? Aleo ndry makany amin'ny dokotera aloha e. Fa zaka an'ilay akola any amin'ny rato. Tsy maintsy alaina ho mantsy ilay akola iny fa misy mitady angalatra foana. Izay indray ela. Maninona e? Fiancé lava lesy no any amin'ny dokotera dia tsy andela. Na izany aza efa zatra takalo koa e. Zany akamoko marina. Oay, efa amin'ny folo latsaka dimika izao. Inona koa ary tia nahatongana toro maraina? Nefa tsy nahatsiaro vizany izany amaly. Raha ny fireta toro indray efa mahazatra iny. Sady alina ane, toa tsy niaritra be fa vao vita ilay sarin'ny sarika dia nikarakara sakafo any hariva. Dia avy eo ny radio kely dia natory. Sa ve nitambatra daholo ny tsy fahampitoro-maso hatramin'izay? Leo amin'izay hitsangana dia aka nofo mamy an'ireo tabilôako be dia be atsy anefitra atsy ireo. Avy eo vao mitady izay sakafo hohanina an'io tontolo andro. Andrekako eo? Manofo ratsy ve? Andraso hoe? Kay! Marary! Tena taitra tsara ka! Marina hoe! Fanakaiza daholo ny tabilôako rehetrarehetra tato! Ny asa tanako! Andriamanitra! Very marina! Very! Very! Aiza daholo ny tabilôako! Nisy nangalatra! Inona ny ataoko? Very e! Ahoana hoy ny dokotera? Salama tsara hono a. Ny tension normale, ny température normale koa. Dia ahoana fotsiny izany ka? Asainy manao repos fotsiny. Ay kosako. Ndao amin'izay ary andeha. Sady efa niantso aty raha zokony. Heveriny fa tsy ho avy ny sikako. Ndao ary e. Mandehana mora ihany a. Solo! Solo! Ramantra, fa ahoana ty e? Ngala tsy nandeha mividy loko na hivarotra tabilô ndraika? Aza maneso lesy a! Fa maneso ahoana ty? Very alesy a! Fa very ahoana lahy? Ero a! Ela azy eto amin'ny loko eto io ko very ahoana lahy? Inona lesy no ataoko fa nisy nangalatra ny tabilôko rehetra? Zany ho a! Marary mihitsy izany lohako izany. Mila ho lasa dala mihitsy a! Le tiry manitra! Inona ty loza lazainy laty e? Efa hoe zany fa inona? Nisy nangalatra tao ohatrany daholo ny asa tanako rehetra. Oviny izany? Tamin'ny alina fa oviana indray e. Dia ahoana ty izany? Apio lesy a! Efa tany amin'ny polisy ve nefa aloha lahy? Vao avy tany mihitsy a! Fa ny mahagaga anie dia tsy nisy vakana ny varavarana na ny rindrina. Tsy haiko hoe ahoana ny diran'ilay mpangalatra tao ohatrany. Enjana koa lesy izany ka. Maty lesy a! Inona ary izany mahazo izany? Tsy mahazo ainy. Mitaitaina fafy izany.
malahelo ihany koa. Rariny ihany aloha raha tsy vaky loha aza satria sarotra noana mahazo ahy. Afandray mantsy raha misy olana ny asa na ny fankatiavana roa na olana eo amin'ny fianakaviana. Raha misy zavatra andrasana na alerta mantsy dia atao mihitsy ny mandry tsy lavoloha. Ny ahy kosa zavatra hafa mihitsy. Inona ary mahazo anao foko ato anatiko? Reraka koa no tsy fampiana torimaso alina. Amin'izao koa aza malaina mihitsy ny sakafo. Misy ve ny akfitarana fa mahazo azao e? Mba mety amin'ny mpaolana ahy. Ny dokotera aza tsy mahita lazaina. Aleo manao repo marina fa tsy maintsy misindra foana izany atson'izany e. Sary, maninona lereo no? Hira. Dia ahoana ity? Ina vaovao? Tsy misy ambara lesy fa any amin'ny loha voatonga io. Fa taiza marina aloha laha ty. Tsy efa ho ray volana ve lahy izay no nandeha? Mba niketrika kely lesy. Izany, nandeha niasa? Voalasa lahy. Nandona foko ilay teny landray andro iny dia aleoko mihitsy niketrika. Sady izay koa nisy bandy akamako izay tonga nandalo taty dia nitondra niakatra tany Antananarivo hiasa. Dia zao hitany azy izay. Ay kosa, dia efa vita izany nataon'ny latany? Rehefa misy ketrika anay vao miakatra ka mifampiantso matetika izay amin'izay. Dia inona ilay ity izany asa izany fa so mba mety ampy ihany koa. Angamo laha ty tsy manao hosodoko intsony indray. Hatramin'izay nahaviran'ireny asa tanako be dia be ireny dia tsy te hanao intsony aho lesy. Tsy te hieritreritra intsony an'izany hanao hosodoko izany. Fa ahoana tia? Ataovy eo amin'ny lafotsy ny toerana. Fiaretana mataona no nanjavona tao anatin'ny ray alina. Sy ny havana tahaka ny ahoana ilay ity mbola hitohy amin'izany. Marina tokoa aloha izany. Fa manao ahoana fa nadihadian'ny polisy aloha. Tsy misy vokany hatreto. Sarotra ho izy ireo ty indray mitoraka ity. Satria fetsy dia fetsy ireo mpangalatra. Tsy nahitana marika ahafantarana azy ireo mihitsy hoe atao an-trano izy. Izay koa hoe no lazainy anahy tamin'ny zanatao fanadihadiana. Ny zavatra fantatra aloha dia nivoana tamin'ny lakile ny trano. Lakile mitovy amin'ny an'lahy izany? Ihany ka. Tsy azo. Ka taoriana n'iny tranginy vao fantatro fa very kay ny lakile ankoray. Laviana dia taiza. Tsy fantatro ny fotoana. Ny toerana aloha dia tao an-trano ihany nakan'ilay tsy mahatao tody azy. Izany hoe olona efa mivezivezy eo amiko ihany izany. Olona eto an-tanàna ihany izany ilay mpangalatra. Izany vely ty. Ie. Misy olona inona izany? Misy tokoa fa mbola tsy azo antoka tsara dia aleoko tsy miteny. Lazao amiko aloha fa so misy azoko anampiana an'lahy ihany. Aleo aloha arerika. Na ny polisy aza mbola tsy nilazako izany. Eny arika. Inona izany ataon'ny lahy zao? Ny androm-pandroana isakariva lesy dia miantoka trondro aho. Izay mba ahafahako misakafo isan'andro. Mieritreritra ho ary malala alina hoe mba hanao vakansa kely sika amin'izao konzeko izao a. Dia ahoana ny asako? Tokony tsy misy olana izany satria indriana eny le dia ao aminareo e. Marina izany fa ny fametrapetrahana ny asa mihitsy ny sarotra. Sady ao koa misy manararaotra raha tsy ao ako. Fa manararaotra ahoana? Misy miditra tara no sady mbola mirava lobe koa. Fomban-javatra kisa izany a. Sady ilay indray koa anie mandeha maka-rivotra kely amin'izao toe-batandry izao e. Fa maniny ialahy miteny an'izany? Dia tsy inona sempy ny asako. Raha ny tokony izy aza tamin'ireo tsy nahazo aina sy nalahelo lavintsika nefa nandeko. Saingy mbola ny asa dia tsy nety. Tsy foray volana izay. Oay, iata, ajanoany aloha. Fa maninona? Ajano fotsiny aloha. Fa hoaiza ianao e. Sarika. Fa hoaiza ary iny e.
Aleo atao makasisiny eto ny fiara dia hivoaka any koa ka. Madama kely, inona amin'ireo sary ireo mety aminao? Tsara be daholo e? Ie, mba ampidiny kely eo azafady itsy amin'ny farany sisiny itsy. Eny ary, vetivety fotsiny any. Fa inona koa no nataitra Andry tampoka teo e? Amin'izay tonga dia mivoaka fa tsy mba ny andry akory. Ty ary tompoko. Tsy mahataitra ny lava ety sary ty e. Maninona izao ka? Ohatra e? Ary tao sarindry? Normal be ara taitra ô. Sariny ty madama kely ty mariny ty. Fa ahoana koa ary zany? Taiza nazahoanao an'io Ramsea? Olona roa nandalo izay tompoko ny vitanako an'ireo. Hitandry zalafa mpivarotra hosodoko nesako dia nijanona ary le rony dia nivarotra tampoka ary ny akamarony dia ireo hitanareo ireo. Afampiko izao zavatra izao a. Iza mpanao hosodoko mifankafantatra aminao? Valio a? Tsy misy na iray aza. Ka ahoana ary no nahatonga an'izao e? Sarindry io sady anarandry koa eo ambony io. Sarika. Fa ahoana marina izao e? Za koa aza mba gaga. MF. Izy zany. Io ny sinihany. Tena tsy fantatrao marina ny olona nanao an'ity. Tena tsy fantatra ve tompoko? Ka olona toy ny ahoana ary? Lehilahy roa nitondra fiara no nandalo teto. Efa elaela izay. Eny angamba ho iray volana teo. Ny anankiray namoaka entana ary ny anankiray no tena mivarotra tamiko. Ary io lehilahy mivarotra tamiko io dia somary zarazara hoditra izay. Azo lazaina faranjanana ihany izay bandy izay. Dia bata lela be lery. Tsoroko aloha fa mbola tsy hitako teto Antsirabe mihitsy izy lahy io hatramin'izay. Ary dia azoko antoka fa olona nandalo fotsiny ihany. Ahoana koa ary ty? Marary izany lohako izany. Madama. Mety ho azo vahana ihany angy io olana io e. Amin'ny fomba ahoana? Raha ny firizikizy lahy dia mety avy any Fianararivo izy ireo. Fa ahoana? Ka le anankiray namoaka sary sady niresaka ihany hoe hafa ihany ny asa tanàn'ny bandin'ny Fianararivo. Fa tsy fantatra fotsiny hoe ray amin'ny zalahy ve le hoe AMF. Dia izay. Hoay, tsaroko tampoka. Rasolo ny aran'ny ray amin'ireo. Satria le bandy anankiray ny antso hoe Rasolo. Na lafo 4 kilao ianao Robery? Pily fefany. Ary ianao? Raha ilatsaka fefany ihany. Tsy hitako ity izay atao. Fa maninona? Ka 5 kilao no nalaiko. Dia iza indray izao no hivarotako an'ireto ambony reto? Izay ene ny tenenako anao hoe aza makabetsaka izany. Soa tsy lafo akory. Sika mpivarotra eto anefa tena maro e. Marina e. Ka za nanantena hoe ako ireo vazahatsy amin'ny hotely Mangatsy. Ka ry zareo tsy ao intsony fa efa lasan'ny 10 points oniko. Nenao ny be indrindra izany raha izanoko. Reto moa Robery mba hitadiavy mpividy ihany a. Iza tsony a ny varotako an'ireo e. Ny aza hoeto kody fotsiny reto ambony kely retoko. Reto izao no atao laokan'ny alina raha tsy lafo. Andraso. Iny solo. Ole ty sola. Solo. Izy izany ny varotra an'ireo. Aleo aloha andefa miandry azy zanako any an-trano ka. Sady tsy azo azoko mihitsy an'ity bandy ity. Eny ary miraso Robery a. Velo? Fa ahoana ry tily manitra fa tovoana anatona dia lasaka be. Maika hody izy oniko. Amin'ny maharenimpianakaviana azy dia mody avy hatrany rehefa mba mahita kely. Izany hoe tsy mitovy aminareo mirevirevo rehefa manam-bola. Zahay mihitsy ny tsy hanambadianako. Inona aloha ny etrony lafa mbola maika anao gida koa io a. Reto trondro reto reso mba avidio a. Angatsy lafo. Koa izay ako vetso ampiko fa hiento aty ary. Zaingy eo ahy e. Sady elahy amin'izao be volako. Mirevo foana isan'andro sady namoaka moto ny laho dadanareo a. Zahay lega bainina lehibe resaka. Fahasoavana daholo le izany eto izany dada. Eny reto aloha eto any.
tiry malala. Na za koa aza efa tena reraka mihitsy mitetelakela-tranoko. Normal izany. Tsy ny olona ny tao feno ireo fotsiny sika fa tonga ety alakamisy mihitsy. Efa niala neny ny sika. Andao any amin'ny hotely indray mandinika izay toyany. Fa tsy maintsy ataontsika izay ahitan'ity olona hoe MF ity raha pitsy tonga dia miverina ny Antsirabe avy hatrany. Ady adiana tsara ilay mpivarotra iny. Fa ny tena mahagaga dia sika tsy mahafantatra ny olona io. Azoko antoka aloha fa izy anefa mahafantatra ny ry. Tena mbola tsy nisy toy ity hatramin'izay ka. Aleo hoe dinihana tsara. Sariko mitaingina posy. Taiza moa ty sary ty? Tsy tany Antsirabe ve? Ndry mantsy mitaingina posy matetika ko. Andraso hoe. Tany amin'ny sisiny ty sary ty ry aza. Dia taiza nefa? Tadidiko. Tany Feny Rivesta. Vao tamin'ny herintaona izay tao an-trano nanao vakansa tany. Eny tokoa. Tadidiko fa tany nareo. Kanefa efa naseho andria daholo anie ny sarinareo tany fa tsy misy mitovy amin'io mihitsy. Andraso aloha. Mitady hazava amiko ty resaka ty. Fa ahoana? Tadidiko tsara fa nahaka an'io sary io dia elabe ilay mpaka sary nanasan'ilay izy. Nasainy andro teto amin'ity toerana tamin'ny sary ity izay dia tsy andrinay fa elabe izy. Dia tafajanona tany izany io sary io. Dia ahoana nefa ny nahafantaran'ny anarandrika? Sa nomena azy koa? Tsy nomeko azy ny anarako ka. Fa nasainy andro fotsiny izay fa hoe hiverina eo izy. Mazava izany fa any izany ty MF ity no mipetraka. Fa tsy haiko izay nahafantaran'ny anarako. Dia ahoana izany ny atao? Andao any rapitso e. Ao fa lamiko ny any am-piasana. Tanteraka ihany ny faniriany lahy andeha hanao vakansa. Raikitra izany e. Mety ilay mpaka sary ve izany io MF io? Na nomeny mpanao hosodoko ny sarindry. Tsara ny endry ity e. Tsy maintsy fantarina na tonga an'io. So efa miparitaka any mantsy io sary io. Fa tsara le izy toy ny tena izy mihitsy. Tena mahasaro-piaro be aloha e. Marina ihany izany ny tenin'ilay mpivarotra fa feno arivo tokoa no misy an'ity RF ity. Fa tsy nazava fotsiny hoe feno arivo aiza. Sao sika ka tonga aty Antananarivo. Na izany azy asiana paikady tsara ihany ny fitadiavana ny olona io Tonga soa ihany sika. Dia ahoana aloha izany natao e? Andao aloha monjy hotely dia rapitso mihitsy vao anaty aty. Mety amin'ireo izay. Tsy maninona ka. Sady mbola vivana koa zao. Fa rehefa hanao fanadidina fotsiny sika rapitso dia aleo tsy mitondra amin'ny sary fa antaniana fotsiny hoe aiza misy mpanao hosodoko. Na le MF mihitsy no tenenina. Fa inona ny olana raha entiny io ka? Fa mety ho gaga ny olana ny fahafantarantsika ny MF io. Nefa izay nataony mety fitadiavana azy. Raha sary hafa indray dia tsy naninona. Amiko aloha Marina izany e. Tonga soa nareo. Salamo. Efa misy hivatanana nga nareo sa afaka mitondra anareo any amin'ny hotely iray manja be mantsy Aoko izao fa efa misy ka. Okey ary. Andeha atory amin'izay aloha rehefa vonika azy izany. Tsabako maivamaivana izany amin'izao. Any anatiko any ko misy fanantenana be izany. Fantatro nefa hoe fanantenana amin'inona moa izany. Ka ao anatin'ny iray volana mantsy izay dia alahelo foana no hita tetỳ amin'ny tavako. Androany nefa toa niova tanteraka. Na Ibery aza moa nilaza mihitsy hoe sambasamba indray hono izy vao nahita ny ihany sy falifaly be izany. Marina aloha ny azy. Nanontany ny antony izy nefa tsy fantatro.
Sa ve ivery ny sokatra indray ny fiainako? Asa re, ny ampitso no afaka nambary izany. Angandry mbola tsy te hatory. Sarika. Ahoana? Angaho aho mbola tsy te hatory. Fa inona ihany ary mahavariana Andria amin'io sary io e? Variana satria sariko ty. Variana koa satria tsara loatra. Ndria nge efa fantatra fa manja be. Ka inona indray mahavariana Andria amin'io? Tsy za loatra ny teneniko hoe tsara loatra fa ny nanaovany MF an'ity. Manana talento ty olona ty ka mbola tsy nahita ny original an'ity sary ty a. Kanefa azoko antoka fa toy izao mihitsy ny any. Ahoana marina izany nataontsika rehefa hitantsika IMF? Ho fantatreo aloha hoe le paka sary ihany ve io sa tsy? Dia ho hita eo ny toyany. Ry ve moa vahiny amin'izany fanadihadiny izany e? Tsy foko ty sary ty ry aza. Fa nga moa tsy fandry io e. Ataovy amin'izay anaovandry azy. Satroko foana hibanjina an'ity. Mahasary-piaro andry ity a. Sary-piaro ahoana ity? Sao tapikoty ve za sy ny sariko? Maraina sady ny andro izany. Ahoana indray izao natao an'io? Aleo rangahy tonga dia hivarotra an'ireto ambona trondromaly reto a. Sady mazoto ny azany. Fa maninona ary azany? Isan'andro toa kamokamo foana ny sady malahelo. Nanomboka ho malo atoandro iny anefa lasa misaritrika izany foana. Fa rena lasa saina eto fotsiny ka aleo hamana vary aloha dia mandeha avy eo. Ny fivoahana ny trano mety ahitana ny soko. Sady tsy misy anatitra vola ho an'ny lahy koa ny eo e. Eny fa na vary raika poka aza tsy tonga ho azy eo. Mba hanaovana katsaka roa dia asiana ronono daholo azafady e. Yo. Soa tonga dia anontaniana mpivarotra io. Afaka olona ety andresy vao tonga reto. Na reto olona misakafo reto ry aza. Inona ary ty maika be ty e? Kalma aloha. Aleo rehefa avy eo mihitsy. Rehefa mipetrapetraka eny amin'ny plaza eny sika no anontany sady miala voly ihany e. Misaotra izany a. Ateriko eo ny vola lava eo e. Oke sure. Tadidiko finareo le vao tonga maly ariva e. Ie, izay ni. Fa ahoana kay? Dimanjato zao. Tsy misy inona porka. Mba afaly mahita anareo tonga vahiny aty aminay fotsiny ahy. Fa zao aloha e. Asa misalasala manantonara misy ilaina. Raha mila gida ohatra hoe mba hitondra andendesy anorotory dia vonina tsara. Tsy mila izay ka. Eny ariko. Fa raha sendra misy ilaina dia eny amin'ny plaza eny foana e. Mazotoa nareo mihinana katsaka marihatra be. Mahakama koa iny bandinika. Ohatra amin'ireny mpanendaka ireny raha ny fahitako azy. Tsy azoko antoka io ka. Lasa mitombo be ny izany olona ety amoron-dranomasina ety izany. Manomboka be vahiny indray izao. Mahafinaritra aloha satria azo hivarotana trondro tsara reto. Aleo tonga dia anontaniana izay hita akaikikaiky. Rehetra mpifankatia manao satroka rehetra. Aleo tonga dia anontaniako. Ay mihanahana koa. Lasa ny kiala sahoby. Takizay ny azakazaka kely ka. Iny e, votsitra indray aloha iny izany.
Ena, io daholo mamy. Afaka indray izany saoviko. Aleo any izany. Andeha hikisa-kery indray aloha. Sady vanony daholo io. Dia atao inona daholo izao ireo tongolo eo. Nefa tsy mahandro sakafo akory. Saika endasy mivarotra reto dia ataontsika tsakotsako mandra-paharivony andro ka. Dia ho lany ve ireo e? Novidiana fotsiny aloha mba mampalahelo aho fotsiny ilay ankizy vavy tiako. Ankizy mbola tokony hianatra iny nefa dia mivarotra nataony. Sambatra mihitsy iny izao satria lany daholo ny azy. Sady tsy misy ady varotra mihitsy. Fa zaho ato ilay sendra nitodika iny dia nahita lehilahy mitondra koveta. Saika hivarotra trondro teto amintsika angamba iniko. Nahita an'ilay ankizy teo izy dia lasa. Ka hifandrombahana ny vahiny rehefa toy izao izay tsara vitana dia sambatra mihitsy. Fa betsaka koa ny mpanara-roatra. Ilay bandiny resaka tamintsika tamin'ny sakafo teo iny izao tonga dia tsy azoko antoka mihitsy. Andao amin'izay tsangana dia andeha hiasa e. Ndao ary. Mandeha viantsena aliteny manitra. Kely sisa lesy sa alainy lahy reto ambiny reto? Tsy mila ka. Mandeha dia izy izany androany Ie, mba netinety kely ihany aloha ka. Na izany aza efa ambiny mamy io fa andeha hitady fanampiny kely ihany sitrany. Ataovy izay mety fa soa ihany aza fa misy azo ataoko. Ny fialahy izany tena tsy vonana hotsidoko mihitsy. Treto lesy aloha tsy amin'izany mihitsy ny saiko. Tena mafy ny zava-niseho iny. Indray mandeha koa ve ilay roa matavary dia amin'ny fitsidroe. Tsy eo amin'ny lahy marina ny toerana lesika. Fa elahy tia marina hoy. Mampiresaka vahiny so misy mila didako. Nisy olona roa nampiresahako teo fa ohatra miavonavona be dia niala maina no. Zany? Fa gasy sa vahiny? Lehiko. Izany ny aizako teny frantsay na teny anglisy aminahy. Tsy maintsy hoe gasy foana. Vady efa hatro malariva na tompo fa tsy mila fanampiana hono ry zareo. Zany. Nanahoana izay nanontany lahy? Ina tsy misy mahafantatra mihitsy aky malala. Ary ninde? Ohatr'izay koa. Fa nisy niteny hoe betsaka mpanao hosodoko aty. Fa ilay MF ny tsy misy malala. Raha mpanjifa aloha dia tsy hafantatra an'izany fanafoizana anarana izany. Saika aloha. Dia ahoana izany no atao e? Makaina kely indray aloha no atao izao sady sakafo ihany koa fa efa miraisasana iny izao Ifanaona be mihitsy. Lery mivarotra fa tena nandeha ny tena androany. Raha mba toy izao foana moa isanandro dia tsy tonga mba ny sahirana eto an-tanàna. Miankina amin'ny vahiny izany no fivelomatsika. Izay indrindra. Rehefa fialan-tsasatra izany vao mba miaina kely sika. Andeha haka hena kely any an-trano amin'izay aloha ka. Sady dia mba hividy hena kely amin'izay fa efa ela tsy nanana an'izany. Veloma ianao, rapitso indray. Iny ary, nanao finaritra. Misaotra. Mampalahelo ery manitra. Atao hoany fiainana. Ndeha mba hodikoka. Tongatra aty anaty tanàna aty Mbola tsy misy mahafantatra ny MF. Mitovy daholo ny valiteny fa hoe betsaka ny mpanao hosodoko eto. Mbola tsy kivy aloha hatreto. Aleo anontaniana ity ramatoa ity. Farany ity. Dia aleo rapitso indray manohy fa efa hariva koa ity ny andro. Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao madama? Mba afaka miresaka aminao kely ve sa azafady? Tsy maninona ka?
Inona no tianao resahana? Ianao ve azafady toy ny eto Feneriva izay? Voalazanao, vary votatrety mihitsy a? Ay, mety mahafantatra ny ankamaroan'ny olona eto izany. Mpivarotra ny asako ka mifanerasera amin'ny olona rehetra eto tanàna. Iny na dia vahiny koa aza. Miala tsiny aloha raha be fanontaniana Tsy misy olana ny amin'izany. Fa misy olona tianao fantarina nga sa olona tedavina mihitsy? Ie, misy. Ianao ve mahafantatra mpanao hosodoko? Ie, ary ny tena mahay indrindra eto tanàna aza namako be mihitsy. Izany ve? Ie, Iza kay ny anarany raha tsy madiso? manitra ny anarany. Fantatrao ve ny anaran'ny feno? Raha ny anaran'ny feno aloha tsy dia fantatro loatra e. Ay, so fantatrao ary ilay mpanao hosodoko hoe MS e. Ka manitra mihitsy ny anie izany MF izany. Izany ve? Izany hafaliako marina. Fataonao inona izy kay? Izany olona izany manko tsy manao hosodoko tsiny a. Izany ve? Ie, So mba azonao entina any aminy ary ahy e. amin'izao hariva be izao ve? Raha mba mety re ao fa omeko ny hafaliam-poko ianao. Tena ilaiko maika be io olona io. Izaho mbola tsy mahafantatra azy mantsy fa izy no mahafantatra. Dia ahoana izany atao? Andraso vetivety ary aloha anaty ny tiako vety any an-trano e. Atsy ambadika sotsiny. Andraso a? Ie, eny ary. Motor matra! Izy izany? Very ihany ka! Ay ve Andraso fa vako. Fa misy inona ny tonga hariva be? Reto misy olona fantatro mitady anao. Manahoana manitra? Salama tsara. Fa olona fantatro ahoana ry bery fa eny maizina be koa moa fa ndao midira ato trano. Mandroso ny zareo a. Ie, mipetrapetra. Dia ahoana izay? Oay, to sarika. Tsy sarika izany ka. Fa ahoana koa ary ty? Oay, azafady indrindra tompo. Azafady fa ny sary izay tsaroako. Izy indrindra ty ry manitra. Ahoana tsara? Manofo ve sa... Fa mifankalala ve nareo reto e? Tsy manofo izany ianao fa tena sarika mihitsy ty manonanao ty. Tsy mino izany a. Tsy mino a. Azafady aloha fa andeha akasaina kely aty an-dakozia. Tsapako ohatry ny adaladala izany ny fiverako ny tenako. Azafady indrindra tompoko. Fa misy inona e? Tady ho lasa dalahoana ianao e. Miverena ty aloha ka? Izy ihany no mahafantatra ny antony e. Ny antony tongavana eto koa aza dia mbola mistery. Aza misy mihetsika nareo fa aleo izany ho any e. Hafahamiko izao ka. Fa misy inona marina ramose a? Mbola mistery ho aho. Aleo aloha zareo resaka any. Dia avy eto maintsy hazava amintsika rehetra ny tantara nahatonga an'izao. Maninona ianao? Tena ianao tokoa ve io? Le amin'ny sary nataonao ve? Ie. Za tokoa ty. Mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Ity le asa tananao. Andray marina. Taiza nahitanao an'ity? Fa maninona ny tomany ianao e? Tonga eto amiko ihany ty asa tanako ty ny farany. Sarotra foko indrindra ty. Tsy azoko izany. Fa tena ianao ve aloha nanao an'io e? Ie, tablaoko mihitsy ty. Io ny soniako io. Asehoko anao ny karatra rehefa avy eo anamarina fa tena soniako io. Arina ny dikan'le MS? Fanampina anaraka io. Manitra fanantenana. Fa hono ahy e? Ahoana ny nahitanao an'io sariko io? Ary nafantaranao ny anarako? Anga tena sarika marina ny anaranao? Eny tompoko, sarika no anarako. Lalina izany marina. Tena tsy mampino.
Misy azonao ambara very manitra na tonga an'izao Ie, ao fa tantaraiko anao daholo ary ny fiainako hatramin'izay iray volana lasa izay. Mety very amin'ny verinatsy amin'izay tsika dia amin'izay maheno daholo kory zareo ao. Ndahory, efa tsy maninona intsony aka. Dia izay ry zareo no nahavitako an'ity sary ity. Enjany izany Ny fahitako ny endrika eo amintsika sy mihirana miaraka amin'ilay endrika kanto no nanaovako hoe sarika. Ahay tena anaranao marina izany ilay hoe sarika. Raha izany no atao boky dia angano ny mpamaky izay voasoratra, nefa tena nisy. Dia hita lanjona ny ianao izany. Tena tsy mampia. Marina e. Fa na izany na tsy izany aloha tena miala tsiny nefa tsy maintsy andeha. Ilay zanako tokana ihany mantsy ny ao an-trano. Misaotra indrindra madamo Bery raha pitsy isika miresaka. Tsy matahotra ve ianao andeha irery amin'izao maizina be izao? Tsy misy atahorana aty ka efa mahazatra ny aty. Izay fa velominareo. Misaotra ry Bery. Mbola tsy misy soratra kely hita mihitsy izany momba ilay fangalarana tato aminao. Hatreto aloha dia tsy misy ninina. Ny tena marina dia tsy mivaky loha mihitsy ny polisy satria tsy manam-bola omena azy ireo Mampalahelo ahy ianao ry manitra. Dia tsy manao hosodoko intsony izany ianao amin'izao. Tao anatin'izay fotoana izay dia tsy vonona amin'izany intsony. Eritrereto kosa hoe tableau efa iray kamiona iny very. Iza intsony no mbola hanana finiavana amin'izany? Iray kamion? Nefa ianao dia manana talenta. Mbola vao isary io aloha ny hitako. Nefa azoko antoka fa tsara daholo izay sary vitanao. Fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ny ahy io fahaizana manao sary io. Fa taiza marina moa izany no nahitanareo an'io? Tany Antsirabe. Any izay no mipetraka mantsy. Varotra amoron-dalana no mivarotra an'io. Gaga fotsiny izay raha nahita fa sariko ny vita hosodoko. Izany? Mila atao fanadihadiana izany mpivarotra izany. Ahoana fotsiny moa no ahatongavany tableauko any Antsirabe? Tsy mahafa-po aloha no miresaka amin'izany rangahy izany avela ho any izany fanadihadiana izany fa hifanampy isika amin'ny fitadiavana ny mpangalatra. Aty feno rivesta ihany misy azy ireo. Maninona aloha raha mandeha amin'izay tsika? Efa hita izao ilay MF. Sa mbola tsy afa-po ianao? Ndao ary izay aloha manitra fa raha-pitsy toiza nandresaka. Manomboka eto dia betsaka ny zavatra tokony iarahantsika. Eny ary. Maninona ianao tsy nahita teny firy teo? Tsy hitako izay lazainako. Angatsy malinanao ilay resaka? Ka lasa mivadika fihetseham-po ilay resakako. Fihetseham-po ahoana Tsapanao tamin'ny fitantaran'iny olona iny ve fa tiany ianao raha vao nahita ny sarinao izy ka nahatonga azy nanao an'iny sary hosodoko iny. Sapako tsara. Inona nefa ny mahadiso azy amin'izany ka? Hafahafa izany valy teninao izany Ka tsy azonao ferana mihitsy tsinona ny fitiavan'ny olona. Fo no mitondra an'io. Fa ny fomba fandraisanao azy no tsy tantiko. Fa nisy teny na fihetsika hafahafa hitanao angato eo? Ianao tonga dia mandray azy akobe amin'ny resany. Any ka nahavita ny teny mihitsy mampalahelo ahy ianao ry manitra. Izany ve ho ianao tsy hakarary foka? Olona voateny hita fa tsy hoe efa niarany eny tamin'izay. Ianao koa izany. Amavehivavy ahy dia voadona tanteraka foka raha naheno tantarany. Olona miavy tena toy ireny ve ho ianao niarany trangan-javatra ohatr'izany tsy hampalahelo? Na izany aza tsy tokony ho raisina po avy hatrany Tsy fantatra tsara kory iny olona iny. Ianao izany fa tsy izaho. Avela ho any aloha izany resaka izany fa mankarary an-doka. Izay mihitsy. Na raha mesazy tany ampiasana teo tsy maintsy miasa hono fa efa tonga ilay entana nandrasany forovolana izay. Dia ahoana izany? Hiakatra avy hatrany izany sikako. Fa tsy maintsy ianao angano mikarakara an'izany Mazava ho azy. Izany anie no asako Aleo izany ianao ihany miakatra. Tsy ekeko kosa izany Ka tsy maintsy hanampy amin'ny manitra Aleo ahy hijanona aloha. Fa ianao ty ve tena mivadika atidoha mihitsy Olona tsy fantatra kory no ampiana. Sika tsy mitovy ry aza. Na inona teninao dia tsy maintsy mijanona aty ary hanampy amin'ny manitra. Hitady ny marina rehetra mahakasika ny halatra tao an-tranony.
Mazava? Ay, tandre maro mitady ary rehefa tonga any Antsirabe any a. Inona no tianao ambara amin'izany? Tsy raharaha tsony ianao rehefa hody a. Tsy maninona izany ka. Samy maka ho azy amin'izay. Faly satria nahita ny Sarika. Ohatray niresaka tamin'ny mihitsy moa izany. Farasaha miandro ny ainako hatramin'izay ty andro ty ka. Izay izany nidika n'ireny hafaliana sy fanantenana tato anatiko ireny, izay efa nitranga tamiko hatry ny maly. Mahafinaritra indray izany miaina eto tany izany. Ao anatin'ny fahoriana tokoa ny ahitana ny fifaliana. Mbola ho tohizana hono ny resaka raha-pitso maraina. Tsy andro kery izany. Eny e, na ty ho azy mivadiny iny dia tsy nisalasala mihitsy hanamboraka ny antony nanaovako an'iny sy hosodoko iny. Ny tena mahaganga dia ny anarana ny foroniko. Ay, tena Sarika tokoa. Saika lasa adala mihitsy ateo. Aleo amin'izay ezaka nitady torimaso fa manjary te atoro eo raha-pitso miresaka amin'ny Sarika. Marainty ny andro. Aleo hitsangana amin'izay. Ohatray angaha efa lasy aza. Na ny lamba natoriany teto amin'ny kanape aza efa tsy eto intsony. Andrasy hoe. Tsy eo an-tokotany intsony ny fiara. Mazava izao fa efa lasy izy. Lasa tsy nanao veloma. Ishi, aleo andeha angy fa tsy maninona. Sarika koa tsy mivaky loha rehefa izay ny tadiaviny. Izy saro-piaro loatra ka manjary eti-po amin'ny tsy misy dikany. Andeha hiomana dia hitady sakafo maraina. Avy eo hamonjy hamanitra. Raha tsy tratrako ny nangalatra tao aminy tsy hody mihitsy aho. Miarabanao madama. Salama tsara fa misaotra. Angaha mandeha rery. Fa mandeha rery koa indraindray se a. Ka so mila taksi ohatra na. Angaha ianao manana taksi? Ie. Ity pesako ty moto taksi re. Miala tsy fa tsy zatra mitaingina moto a. Ty tsy andeha mihitsy izany ianao. Koako izao fa misaotra. Ny fanampilina ataoko aminareo izany dia lavinareo daholo hatramin'izay nahatongavanareo izay. Tsy hoe tsy mila fa misy fandaminana koa ny zavatra rehetra e. Miavinavina raha matoa. Tsy miavina izany zesy fa efa niomana tamin'izay nilaina rehetra. Ianao ary izao tsy misy fiara dia teneniko hoe andao andeha moto tsy mito. Ny tena marina akaiky ny lalaka alehako dia vitako tongotra. Tsy maninona fa eto foana raha misy ilainao ahy. Misaotra mialoha. Masotoa ianao. Tsy hiaraka aminao izany mihitsy aloha raha isa Sarika e. Ampiantso resahako taminao. Rakitra atao tsy haiko daholo ny fomba firesaka ao. Tsy afaka saiko ny vahanao sy ny bikanao, ny lokonao. Manangom-baovao izao natao manomboka eto. Ny olona rehetra manodidina ny manitra koa adihadiana daholo. Eny fanahy Madame Bery aza. Aleo marina aloha makany ihany no atao. Sady hanome vola avokoa no ireny fanampiana nataony ao omaly ireny. Nga mandeha irery ianao? Ie, za irery ny tonga aty aminao. Ay? Ny tena marina lasa niaka ty aza hamonjy asa. Ay ve? Fa salama ve aloha ianao?
Salama tsara. Ary ianao? Hatray, mahavitribitrika tsara mihitsy. Sady ahita mivantana amin'ny sarika indraiko. Ianao koa izany mahita lazaina. Io endrika eo amintsika io mihitsy no tena nanaovako an'ilay sarinao iny. Hatsaran'izay vehivavy re izany. Aza tokafanao re za e. Eny, fa izany io ihany. Mandrosoa aty an-trano sa eto ivelany eto ihany tsika ny resadresaka? Raha ny tiako izao dia aleo eto ihany. Ie. Mahafinaritra masy mitazatazana eto. Raha tsy mampanina anao. Mety amiko daholo matoa mampisafidiko. Tamin'izaho mbola nanao hosodoko aza dia misy fotoana eto mihitsy amin'ny miasa. Miteraka aingam-panahy eto izany. Eny ary ry sarika. Raha azonao valiana, inona ny tao an-tsainao voalohany raha vao nahita n'iny tabilao sy ny sarinao iny ianao? Tonga dia toetra avy hatrany aloha. Izany? Fa mipetraka ny fanontaniana hoe taiza ity dia iza koa no nanao an'ity? Dia inona no nataonareo? Nanontany an'ilay mpivarotra. Dia ahoana ho izy? Raha ny valiteniny aloha dia mety ahitana mangirana ny nangalatra tato aminao ihany e. Izany ve? Fa ahoana tsara ho izy? Tsy lazaiko aminao aloha izany fa rehefa tratrako ilay olona dia ho hitanao eo ihany. Ka lazaina amin'ny polisiko? Mba ho hitaingana anie ny olon-dratsy? Tsy mila polisy izany. Fa ahoana? Aleo aloha hiasa amin'ny faran'izay tratrako aho e. So ary ianao ity dia polisy? Tsy polisy izany aho fa inspecteur de travail no asako. Inona izany? Mpanao fanadihadiana mahakasika ny asa. Mifantoka kokoa amin'ny orinasa. Izay no ataoko. Fa manome toky anao aho fa vitako ity tranga tato aminao ity. Eny ary, fa mba te hanontany anao ihany aho hoe fa maninona moa ianao ny hanampy ahy? Angaty tianao ny ampiako? Tena tiako tokoa fa mba te halala ny antony fotsiny aho. Tapaka moa ilay fanazavako teo fa tsy niandry andro intsony izay roa fa avy hatrany dia nitady an'ity IMF ity. Nitady anao. Ny tao an-tsaiko hoe rehefa mahita anao dia amin'ny tany nahitanao an'ity sary ity. Izay sary tsy nananako akory. Izany? Ary anadiady sao efa nampiasaina tamin'ny zavatra hafa ny sariko. Ohatra hoe inona izany? Tsy haiko. Ohatra hoe nampiasaina tamin'ny fanompoan-tsampy na amin'ny zavatra ratsy. Dia maninona ary ny tsy nataonao izany malerifa? Raha naheno fitantaranao ny zava-niseho tato aminao aho dia niny fa olona tsotra sy marina ianao. Sady efa nilazainao koa ny toerana nahitanao ilay sary. Ary noho ny fitiavanao an'ny sarika dia nataonao hosodoko ny sariko. Fa hono aho? Fa ahoana? Raha tsy nisy nangalatra ny asanao dia namidinao ve iny sariko? Tsy nataoko vadiko mihitsy iny. Izany fa gaga aloha naheno ny teninao teo fa tsy hanananao iny sary. Tsy manana n'iny mihitsy aho. Any ka saika tsy tadidiko tsony ny toerana nakana azy. Tsy azoko izany. Tamin'ny herintaona izay tao an-trano nanao vakansa taty dia tamin'izay no nakana ny sary iny. Sy niverina ilay mpaka sary raha izy nandeha nanasa an'ilay izy iny. Tsy andronay dia lasa izay. Izay ny antony. Ka mety teo ihany izy dia narino rehefa tsy nahita anareo teo izy? Misaotra anao satria ianao no nahita azy. Misaotra anao koa satria raha tsy nisy ny sary iny izany dia tsy nisy olona tsara tarehy miditra ny trano keliko. Ohatry le tiro manitra. Ahoana ity? Misy vahiny ato amin'lahy. Ve madama ihany ty Ie, za mihitsy ty. Moa mifankafantatra nareo? Nifankahita taminay foana izy hatramin'izay nahatongavanay izay. Fa maninona izy ny tonga ty amin'lahy ty sa mifankafantatra nareo? Izy leso ny sarika. Olona tonga ty aminy mpanao hosodoko azy fa tena mahay be hono izy ty. Misy sary tiako atao izay mantsy. Lahy iverina amin'izany asan'ny lahy izany ihany. Efa saika tsy hanao mihitsy aleso fa noho ny fanireny dia tsy maintsy ataoko an'izany sary lazaina izany. Fa izy moa ny izy ary Monsieur Manitra? Kozainko izy. Solo no anarany dia zanak'olona Penadaza zay. Faly mahafantatra anao ry Solo. Faly mahafantatra anao koa izany fa maninona aloha ny tsindrian'ny lahy tsara mihitsy fa zanak'olona Penadaza tsika. Sa hiditra ho isan'ny fianakaviana izy dia mila mahalala tsara ny roam-pihavanana. Tandremo fa manambady io
Sady bôgôsy be za mibandy izany. Aza manao izay mahamenatra ahy amin'ny vahiny keo lesy lahy. Fa inona ny tediavan'ny lahy olo? Aleo ary hariva no miverina fa ataovy aloha ny resaka reo e. Sa andeha hivarotra? Aka, tsy andeha mihitsy aloha io fa tonga afa ty izany. Lasa aloha izany ahy e. Ka apoy ilay tio madama io fa manam-bola be io a. Lasa lahy mandeha any fa tsy misy idiran'ny lahy izany. Miala tsiny rery sarika fa toy izany mihitsy izy iny a. Tsy fantatra tsony ny azy na any ihany na tena izy. Tsy maninona izany ka izy iny izany efa mpakaty aminao? Ie, fa ahoana? Efa piditra ato tranonao mihitsy ve? Mpihavana ve tsy efa piditra trano e? Raha tsy hoe misy olana nga? Nefa ny anay dia milamina foana ny fifandraisanay hatramin'izay. Voaray izay, ary bery? Maninona bery? Mpakato aminao koa ve izy? Ie, fa mahalana be. Izy sahirana ny fitadiavana dia tsy manana fotoana firy hivezivezena ankoatra amin'ny fivarotana taona. Dia ahoana kory polisy? Raha manitra izany ny isan'ny mahasotombony amin'ny fandalovana io vehivavy io eto an-tanàna. Voajereny io sy ilay vadiny dia olona manam-bola be. Ny fiara raitra dia raitra. Efa impiry saika mba hakatombony tamin'ireny fa tsy nahita rira mihitsy e. Ry manitra tsy manao ny asany intsony indray ity ny ataony ny vola ao an-tranony ranga. Samy manana vita marina ny olona ka. Teto no nahitako an'ilay sary. Angaha tonga dia hita be ilay izy fa sarin'olona ka niraisinao? Raha ny marina dia fanaoko mipetrapetraka eto isanandro. Eto no maka aingam-panahy rehefa alohan'ny asana. Tamin'izay fotoan'izay no sendra nahitako taratasy maromaro. Tao anatin'izay nisy efa-joro izay niavaka tsara dia fantatra avy hatrany hoe sary io. Dia mbola tsy simba ve? Aty amiko aty ilay sary raha hijery ianao. Avoay ary. Maninona koa tsy nasehoanao ahatra amin'izay ndresantsika izay e? Satria everiko fa zava-dehibe aminao intsony izao izy sary iny. Aty. Tsay, efa vaky izany. Ie, naloto mihitsy io ary fa nigiova. Efa tsy dia mataitra intsony ity. Efa zatra nahita an'ilay hosodoko aho. Ampirimany aminao any iny e. Fa ahoana ary sarika? Ahoana? Mahagaga ihany ny fandaminanareo mivady. Izy efa lasa nitsira be. Ianao mbola aty. Ny antony janonanao aty nefa dia fanampiana. Voalohany mbola tsy vady izany izay. Azafady. Sika moa efa mifankazatra sahady ka tsy maninona raha borako aminao ny aminay. Eny raha tsy mampaninona anao. Kotiny efa vitany aminay e. Izany ve? Nefa vao marina ianareo miaraka tsara e. Ka vokatry ny maleriviny mihitsy. Sary-piaro izy satria tsy zaka ny mahita antsika miresaka. Tsy tato ny nahita ny namoako ny fihetsem-poko tamin'ny tantaranao ny zavatra niatra taminao. Izany e. Ka lasa famaly be izay. Izy raha teo vao antso amin'ny asany. Dia izany indray nanapa-kevitra izany nanampy anao. Dia vao mainka tsy zaka n'izany dia vitatra eny aminay. Izany ve? Mifono aminao aho izany. Miala tsiny indrindra. Fa maninona? Satria no ny amiko dia nisaraka tamin'ny ady ianao. Tsy maninona rehefa tsy anjarany anay ah. Mampalahelo izy izany. Fa maninona ianao malahelo azy? Satria nisaraka tamin'ilay vehivavy tsara tarehy izy. Ianao tia koa. Adalàna ny azy e. Ary ianao? Maninona? Fa maninona no mipetra-drery? Ay ve. Telo mianaka izay ny tao. Saingy efa maty efa ela ny ray aman-dreniko dia zasy izy. Ianao izany no tena mampalahelo satria kambotsy. Manambady amin'izay dia amin'izay misy namana e. Izy ary no alaiko vady eo. No raha vonona ianao dia tsy maninona. Sady za koa efa tia ianao na dia mbola ny sarinao ihany aza ny hitako. Izany? Andao ariko? Ay, raikitra izany. Roviana mariage? Roviana ny tianao. Izao dia izao. Za aloha be vazivazy ah. Mahafinaritra izany ka.
anahy izany nandehandeha niaraka tamin'ny manitra androany. Nahafinaritra ka. Tsapako nahazo fahafinaretana tsara. Lasa olona hafa tsy nampozina mihitsy tia niarahany nanao vakansy. Izany eo ihany fa efa fantatra ankehitriny ilay nangalatra ny asa tanan'ilay mpanao hosodoko mahay indrindra eto Fenerive-Est. Raha pitso vakiana ny resaka. Aleo atory amin'izay. Tsy mihaino eto an-tany izany tokony atoandro foana io andro io. Izao tapitra sahady ny fitsangatsanganana neraka tamin'ny Saria. Zaho koa tia ohatry ny adala. Mbola zavy io andro io e. Raha pitso indray ny ahitana ny toyiny. Marina tsy alahelo rehefa hody iny vehivavy tsara tarehy iny. Aleo araraotina ny fahitana ny endriny tsara tarehy sy mahafinaritra iny. Tsy ho ava-mandry ianao ry saribakolo mahafatifaty anoany. Raikitranay izany tia. Andray volanay izany zoko. Ahoana aloha izany no atao e? Tonga dia andeha ve sa hiantso Andramaka ihany? Aleo iny hoanka. Amin'izay tsy misampana maka izany saosy fa avy hatrany dia miditra moramora aty am-paosy. Mahafinaritra izany miaina eto an-tany izany ka. Fa melohan'ny andehanana aloha dia aleo andalo any amin'ny manitra ihany. Mba hampafantatra azy fotsiny fa tsy atao mandrisy ny andro maromaro indray ny bandy. Dia inona ny atao anao? Efa ninana ho azy tany an-dalana. Kanefa te hinana nitsy mokary anaty lovia itsy ihany aho. Mafana ve io? Mbola mafana tsara mihitsy io ka. Misy kafe koa io. Ianao tsy mihafahafa atao amiko mihitsy no tena tiako. Raha mbola atao aminao koa tsy hafahafa izany mihitsy. Fa any amin'ny hafa mety manao an'izany. Fa maninona atao amiko? Satria efa ho vadinao ako. Ny sariko azy efa vadinao mihitsy. Raha izao moa izany vazivazy izany no tanteraka dia ahoana? Dia araba soa araba tsara ny namako foka. Dia tia. Ay ve alahy ihany e. Mandrosola izy a. Mahafinaritra ery ny maheno an'izany vazivazonareo izany. Ho tanteraka tokoa anie izany ho sisy mopera fa aza matahotra. Tena mino an'izany kosa aloha e. Salama ve aloha nareo roa e? Salama tsara fa misaotra tompoko. Vazivazy lesy izany a. Ary tia madamy tia. Efa hitako izy tamin'iny niaraka tamin'ilay vadiny iniko izao izy tia. Ato amin'ny manitra ny tao milafika. Ahoana ny lahy? Tonga maraina koa izy izany a. Asa matahotra fa tsy aritrela fa hiteny amin'ny lahy fotsiny hoe tsy eto an-tanàna indray mandritry ny andro vitsivitsy. Fa ho aiza indray lahy? Ho any Antananarivo raha tsy izany mitondra an'ity sakosy ity. Tsy mahazo mivoaka eo ianao. Otry, fa maninona? Raha mivoaka eo amin'io varavarana io ianao dia polisy ny manaraka anao any. Fa maninona ho ahy e? Fenao koa no izy e. Fa maninona marina ry Saria? Izay fotsiny. Raha tianao ilamy marisolo dia aleo azava eto ny resaka. Tena sipa tsy milamina mihitsy tokoa ty e. Tsy mazava amiko mihitsy ny tiany tenenina. Marina e, fa resaka inona izany e? Na za koa aza tsy mahazoko. Tsy mazava mihitsy ny amin'ity olona ampidiry ny lato ity ry manitra. Mazava amin'ny tsara ny amiko sy ny asako. Fa ianao avan'izay niaraka tamin'ny teto hatramin'izay dia mbola tsy mazava aminy hatramin'izao. Fa ahoana? Sokafy tsara ny sofinao ry manitra. Ny olona izay mpivezivezy eto aminao. Tsy izy izany fa nikozay anao. Antsoina hoe solo. Izay manoloana anao ankehitriny nangalatra tato aminao. Adala nga ty olona ity. Dia mino an'izany ve lahy? Ahoana no fantaranao an'izany? Azonao antoka ve izany? Tsy adala. Io ny tena olon-dratsy eto amin'ity tanàna ity. Mpamosavy malemy ka ny ato trano ihany no aripaka. Ahoana izany? Tsory amiko ny marina lesy a.
Tsy misy an'izany lesy mamorina io. Izy koa ve moa hiteny hoe marina izany e. Pirofo voalohany, rehefa nanao fanadihadiana dia fantatro fa olona tsy niasa ianao hatramin'izay. Taorian'ny nandehananao nivarotra ireo tableau any-manitra ianao vao mba niasa kely. Manao guide et Fenerive-Vest. Io asa ataonao io nentinao nanakonana ny asa ratsy izay nataonao, izay nahazahoanao moto. Amin'izay dia tsy tratra ianao raha misy fanadihadiana satria olona miasa ianao ankehitriny ka rariny raha manana moto. Marina sa tsy marina izany? Tsy misy marina izany e. Pirofo tsy mitombona mihitsy izany. Sao mbola misy pirofo hafa ry Sarika? Mbola misy mihitsy. Satria efa vonona ny andeha ihany ianao Risolo. Dia maninona? Dia mba hiaraka aminao koa izay. Aiza nefa e? Ho any Antsirabe. Aninona any? Any pirofo manaraka no aseho. Aza mandrebireby eo anao fa tsy misy an'izany e. Ho any sika dia hiresaka amin'ilay olona nivarotanao tableau betsaka. Teneniko eto fa mbola tsy tonga taty akory dia efa henoko izany anarana hoe Rasolo izany. Izany anaran'izany mantsy no henony tamin'izy nividy tableau taminareo roalahy. Ary io Rasolo io dia lehilahy ranjanana, zarazara, badalela ihany koa. Ary ny teny navoaka tamin'izany dia hoe hafa ihany ny asa tanan'ny bandy avy any Fenoarivo. Izay ny pirofo saika ho asehoko anareo any Antsirabe. Aminao ry manitra, izy izany olona izany. Mova tsy ho avanao io. Dia mbola nda ihany ve Larisolo? Manaika e. Ekeko tokoa fa izany nangalatra tato amin'lahy. Tsy vany lahy, finoko amin'ity lahy. Manitra, lesy. apetrao iny seziny. Eto aty iny. Mifona lesy. Ty marina. Tena mifona e. Tsy vany lahy, dia vita ny lahy ve ny nanimba ny fiainako? Olona tsy misy fotony rahelahy. Mandoaly keto anasehan'ny lahy. Mifona rangahy. Olona be tsara velatsihy lahy, mpamosavy malemy marina. Marina daholo izany tenin'ny lahy izany. Olona tsy vanina e. Be tsara velatsihy, tsy misy fotony, mpamosavy malemy koa. Mitony tsara amin'izay ianao ry manitra. Tsangana teo e Larisolo. Mandehana Risolo maka rano mangatsiaka ny an-dakozia ho sotroiny a. Eny ake. Manitra mangataka aminao aho tony tsara, dia mangataka aminao koa mba hamela azy. Sarotra be izany ny Sarika. Maninona re raha lamima. Marina fa mafy taminao no nataony, kanefa mivadika ho soanao ny mamela azy madio io. Tsy hanenenanao izany e. Ataovy ampy anao ny fibaboany e. Eny e, misy isainana ihany aloha izany teninao izany. Andinika kely aloha, misaotra anao. Tsy ary aloha le rano. Misaotra ny lahy lesy fa tsy nitazona lahelo tamiko mihitsy lahy. Dia mbola mamerina ny fonana ihany aho. Onerako ny zavatra nataoko e. Ovay amin'izay lesy ny fomba fisainana manomboka izao a. Ovay mifamindra. Ny fahamarinana amin'izay ka tsahana raha te olombanina. Ho aveko amin'lahy daholo le ambiny any amin'ny namako any e. Mbola betsaka mantsy ny tsy lafo. Ary saika hivaritra an'izany mihitsy ny saika hiakarako izao io. Misy farany tokoa ny ratsy atao. Avereny mihitsy fa ilaiko reny. Tena tsy napoziko koa fa ny sarin'olona kay tao anatin'ireny tableau ireny e. Sarin'ny Sarika. Ka noho ny fisiany dia tratra. Zaly ity tsy azo anaovana ratsy izany a. Ny asa tanako ihany no nanenjika an'lahy. Andeha amitoko le moto dia omeko an'lahy ny vola e. Satria vidina tableau maromaro ny fidianako an'iny. Aza midy izany iny fa ilaina iny. Dia hiarahana mampiasa fotsiny. Sa ahoana? Faly rehefa milamina tsara ny aminareo roalahy. Ie, misaotra anao fa ratsy ianao angamba tsy fantatra ny nangalatra tao amiko. Dia mbola isaorako anao koa no nanaovanao fampihavanana teo aminay amin'ny rahalahy. Aza misaotra ianao fa valio fotsiny nataoko rehetra e. Aza matahotra anao fa efa ampandinihana mihitsy aho izao hoe inona ny valisoa omeko anao. Izany ve? Dia inona hono izany? Tsy mety mahita aloha hatreto. Afaka mangataka ve anefa? Mangatafa tsy maninona ka. Ny fanohizan'ny lahy ny hosodoko amin'izay. Izany ve nangatahanao? Ie,
Izay vao hitako daholo ny asa tananao fa tsara. Olona manan-talenta. Dia ahoana? Raha riva ihany dia efa hanomboka raha izay no tianao. Misaotra. Ianao no tena isaorako ry Sarika. Ianao no masoandro mibalika ho ahy indray raha sedra fahasahiranana. Ny rariana dia hibalika foana izany masoandro izany na handeha azy ianao. Satria mandalo ihany ianao neto ka tsy maintsy hiverina monjy ny fiainanao any Antsirabe amin'izay. Hiverina amin'ny asanao, hamerina amin'ny fiainam-pitiavanao ihany koa. Tsy ho adiniko mandrakizay ny soa nataonao ahy. Ireny vazivazitsika ireny ihany koa tsy voakosoka atao poko. Misaotra indrindra ry Sarika. Vonisariko fotsiny ny hitanao dia fantatrao ny anarako. Ary amin'izao dia fantatrao koa ny toetrako sy ny fombako. Ny momba rehetra mihitsy. Tia mifandray aman'olona. Tia vazivazy koa. Ny sapako anefa dia tsika miaraka amin'ny vazivazy ny tena mahafinaritra indrindra. Marina ny teninao fa tsy maintsy handeha aho. Hiverina amin'ny fiainako andavanandro indray. Izaho dia olona tsy mba kifikify izany. Haiko foana ny mamafany alaheloko ao anatin'ny fotoana fohy raha misy. Kanefa hitako eto sahady fa mitindray mitoraka ity dia tsy ho voafafa-tsony ny alaheloko satria fandao sika. Olana be amiko izany amin'izao. Raha sitraka ao dia ndao hiarahana mama. Ny ianao moa izany ny voalaza miloko. Fa ny teny ato hoe ny rariana dia hibalika foana amin'izay ny masoandroko na dia handeha azy ianao. Miezaka mampahery tena amin'ny teny izany. Fa fantatro sahady koa fa tsy maintsy mialahelo foana koa aho. Olana itovizana ny antsika izany. Ny vahaolana avy aty amiko izay fantatro sahady fa ekenao tsara mihitsy. Efa fantatro sahady izany vahaolana izany. Teneno ary fa te hiaino be ny sofiko. Sarika. Andao hiaraka ka tsy saraka mandrakizay. Hita hoe fa izay mihitsy ilay izy. Izay no tena hitanao fa mety. Ie, fantatro koa fa izay no tadiavinao. Ekena tompoko. Tsy saraka tsotsika na iny kidona na iny kiatra. Ary indra tsara fotsiny ny asa. Ny atao aloha izao dia hiaraka hiakatra ny Antsirabe isika satria ny asa indri tsy maintsy hiverenana. Mazava ho azy izany fa andray lany noho ny hosodoko. Hitako eto sahady ny tranontsika feno sarindry. Izay misy sinian'ny manitra fanantenana. Afoizina hoe MS. Omeo ary ny tananao tantanako. Andeha isika ho any amoron-dranomasina. Any no hifaly sy sakafo sika anio. Fifaliana ho any fiarahana amin'ny lahy. Manambady sary. Indray miseho nosoratany Andrianjano. Ireto avy no nilalaon'ny tantara. Sitraka, Saondrana Mananjanahary, Dodira Kotomalala, Mbola Ranto Ramanantsoa ary Andra Rakotoniaina. Nana Totosa, Branch Ambolomasoandro. Teo amin'ny lafiny teknika, Aina Raherilala.